Zahay reto mijoro reto a dia lehibe district administrateur civil eo anatrihan'ny raharam-pirenena anatrihan'ny zava-misy amin'izao fotoana amin'ny maha administrateur civil anay sy amin'ny maha représentant de l'état anay dia tsy mety ny sainay tsy mandry ny eritreritray ratsy anao n'izao fanambarana izao ka izao no zavatra tiana hiambara tatoato araky nefa mivoaka tamin'ny anao manjery reny dia misy ny aya hoe misy tsindry tokoa ve mahazo an'reto lehibe district reto, misy baiko hafahafa tokoa ve miantra amin'reto lehibe district reto, ka izay no natonga anay tsy nandry ny sainay, tsy mandry ny eritreritray tsy mahita tory zahay raha tsy miresaka aloha ny zavatra marina sy tena misy. Zay eto zany dia manamafy fa tena misy zay baiko ampandresena candidat anankiray tena misy ny baiko anetsehanay ny olona mba mififezanay chef d'arrondissement, chef de fokontany mba anao zavatra ampandresenany zany candidat anankiray zany. Ka zay sarotiny amin'ny safidy-bahoaka, sarotiny zay no fahamarinana. Zay no mahasolo tena mpanjakana anay, mila manaja zany hoe neutralité de l'administration zany izay ka tsy mety ny sainay raha tsy dia noasena le zavatra tena misy. Zany hoe ny ataonay fijoroana vavolombelona zany fa tena misy le baiko ary tsy ekeny ny eritreritray. Zay fa mbola anampy moa namako zay eto baiko ya manamafy an'izay teny naman'izay tsy olona angamba ny resaka fa nahazo tokoa zay an'ilay tsindry zany ambony nomena vola fampandanina ny candidat numéro 13 fa mba ho fanajanay ny neutralité de l'administration ary ho fanajana ny safidim-bahoaka zay fantatritsika fa masina dia masina tokoa ary hitatsika ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao hoe tena tsy maintsy tandrovana ohatry ny anak'Andriamaso zay fanajana ny safidim-bahoaka zay dia tsy nanao ninona zahay fa tena nanaja atsakany sy andavany ary mametoky anareo vahoaka fa vitanay atsakany sy andavany ny adity zay apetraky ny firenena avanay dia tsy ninona moa zay fa anatanterahana amin'ny fomba madio sy mangarahara ary tena moahana ny safidim-bahoaka tena izy. Sotra aso amin'ity firenena ity dia mbola misy mpitondra fanjakana tahaka anay izao izay mbola tejoro amin'ny fahamarinana indrindra amin'ny mahatanoranay nitenenanay an'izany satria ny carrièrenay ato anatin'ity lasa-panjakana ity raha zao taonanay izao dia mbola ho lava. Zay ny joronay amin'ny fahamarinana efa voniny zay fantatraino fa manahirana ny zava-misy sahala amin'izao kanefa kosa ho araky nambaram-piry am-piadoana tsy mandry ny saina sy ny eritreritra raha toa ka mbola resaka vola, resaka tsiny foana, resaka baiko mandeha mirona makany amin'ny tsy tokony izy no tanterahana eto Madagasikara. Zay ngamba fa tsy dia misy fanampiny ary tsy afaka dia amaly fanontaniana aloha satria mbola ao anatin'ny asa zao fa dia mahazo matoky aloha mivoaka malagasy fa izahay dia anaja nyzany neutralité zany ary anao zay tratry ny herinay rehetra ampandry fahalemana ny fifidianana zay oatoram-pizy. Misaotra tompoko.